Zay no mahakasika ny fitsinjarana ny solika fa raha ho an'ny onivon'ny orinasa JIRAMA kosa dia manatanteraka hetsika hiadiana amin'ny fahaverezan-jiro izay mitarika hatrany amin'ny fahatiantoka ho an'ny orinasa JIRAMA ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ny halatra jiro moa no tena mahazo vahana ary manana ny fomba fiasan'ny JIRAMA entina hanaraha-maso izany osoka izany. Manao fanaraha-maso ny compteur ampiasain'ny mpanjifa ny JIRAMA. Ireo orinasa izay anisany mampiasa betsaka ny herinaratra no hanaovana fitiliana manomboka amin'ny volana martsa teo. Hatramin'ity volana jona ity, ho an'ny teto Antananarivo dia orinasa 300 ny sosika tsikaritry ny JIRAMA. Hotely, trano fisakafoanana lehibe, grande surface ary orinasa hafakapa ary orinasa tserasera no tafiditra amin'ny lisitry ny orinasa mangalatra ny jiron'ny JIRAMA. Endrika samihafa no isehon'izay osika izay. Eo ny misintona jiro ivelan'ny compteur, ao ny mampiasa fomba tsy hodinan'ny compteur ary ao ihany koa ny manolo ny compteur napetraky ny JIRAMA. Voarara ny lalàna avokoa nefa ny fanaovana ireo. Amina miliara maro no fanteantoko ny orinasa jiro sy rano malagasy vokatry ny halatra jiro. Entina menona ny banga noho ny herinaratra voahodina very, taken'ny JIRAMA ny fanefanany fandaniana marina amin'ireo orinasa ireo. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitry ny JIRAMA dia itony hetsika tanterahan'izy ireo. Ny orinasa goavana ary tena mpampiasa herinaratra no araha-maso manaraka. Ankoatra izay, amafisina ny fanaraha-maso ny fandanian-tsolika manodina ireo gropy ampiasain'ny JIRAMA. Entina anaovana izany dia misy ny compteur izay apetraka. Tafiditra avokoa amin'ny asa fanarenana ny orinasa JIRAMA ireo hetsika samihafa ireo.